ireo fagagana fito ao amin'ny filazantsara no soratany Jaona. Izay indray no famelabelarana hoentina amintsika amin'ity herinandro ity. Araka ny lohateny dia filazantsara no soratany Jaona no hoentina amintsika amin'izany. I Jaona moa no zandry indray atao amin'ireo mpianatra Kristy 12 mirahalahy ary azo antoka fa manana zavatra tsara hoentina ampitany amintsika izany boky izany. Ao amin'ny boky io no anovizintsika fahalalana maro saribidindray amin'ity herinandro ity. Ko tiako ny manasantsika rehetra mba anaraka tsy tapaka izany fandarana izany isakariva eto amin'ny radio Oasis 106.4 na eo amin'ny pageny Facebook radio Oasis 106.4 sy ao amin'ny YouTube. Ny mpandahatentsika amin'ny tenandro ity moa dia tsy fa i pasteur Lalaniaina Ratsimbazafy. Ho fanombohantsika amin'ny fotoana dia anaraka hira anankiray isika ary eo avy eo dia anaraka vavaka isika. No
iaraka ivavaka ary sika. Ray malala-janandantro mbola misaotra anao satria tody soeta amin'ity fotoana ity indray izahay misaotra anao ndreo fitantananao anay ary mbola nomenao koa izay fotoana hahafahanay miaino izany teninao izany. Mitenena Jesosy eo fa miaino ny mpanomponao. Amen. Lohateny iray isan'andro moa no hodiniantsika amin'izany. Raha ny androany dia ny hoe famantarana ny famonjena. Manamafy ny fiarabana antsika rehetra nahatratra izao takariva izao izay fotoana iarahantsika mipetraka indray eo tongotry Kristy. Ka iarahantsika mianatra, mamakafaka, mandray lesona, miainga avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ity herinandro ity, araka ny fampidirana izay efa noresahana teo, dia iresaka lohahevitra lehibe isika. Dia ilay lohahevitra manao hoe ireo fahagagana 7 ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Misy 4 ireo filazantsara ao amin'ny testamenta vaovao. Dia ny filazantsara nosoratan'i Matio, ny filazantsara nosoratan'i Marka, ny filazantsara nosoratan'i Lioka, ary ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Fa amin'ity herinandro ity dia hiditra lalindalina isika makafaka ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Ka ireo fahagagana 7 izay manamarika izany filazantsara izany no iarahantsika mianatra amin'izao herinandro izao. Koa dia manamafy ny fanasanantsika rehetra mba hiaraka hianatra ny tenin'Andriamanitra, hanovo fahalalana ary hanovo fahendrena avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Maro ny olona mankasitraka ny filazantsara nosoratan'i Matio. Satria ny filazantsara nosoratan'i Matio mantsy dia maneho ny fampianaran'i Jesosy Kristy amin'ny endrika entitra sy feno fahefana. Maro koa anefa no tia ny filazantsara nosoratan'i Matio, satria ny filazantsara nosoratan'i Marka azafady dia maneho an'ilay mpampianatra tena miasa, manasitrana, manao fahagagana be dia be. Betsaka koa anefa no tia mamaky ny filazantsara nosoratan'i Lioka, satria ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Lioka dia manasongadina an' Jesosy izay mihevitra ny maha-olona ary azo lazaina hoe mipetraka ho zanak'olona mitady sy hamonjy ny very Kristy ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Lioka. Fa be dia be ihany koa no tia mamaky ny filazantsara nosoratan'i Jaona, satria azo lazaina hoe tsotra ny fomba fitantaran'i Jaona ary amin'ny fomba feno fahalemem-panahy no hitantaran'i Jaona izany filazantsara izany. Tahaka ny lehilahy antitra anankiray izay miezaka miresaka amin'ny mpamaky azy toy ny firesaka amin'ny ankizy madinika, dia azo lazaina hoe tena tsotra, mora raisina, mora azo ary mora andraisana lesona izany filazantsara nosoratan'i Jaona izany. Matio mantsy dia nanoratra ho an'ny Jiosy, Marka dia nanoratra ho an'ny Romanina, ary Lioka kosa dia nanoratra ho an'ny filozofa Grika izay manasongadina ny maha-olona ny olona anankiray. Fa i Jaona kosa dia nanoratra ho an'ny olona anankiray izay tsy mbola nahita maso an' Jesosy Kristy ary tsy mbola afaka nifanena tamin'i Kristy. Izay no mahatonga antsika miresaka hoe zava-dehibe ho antsika amin'izao andro farany izao ity filazantsara nosoratan'i Jaona ity. Satria ho antsika rehetra izay mbola tsy nahita maso an'i Kristy dia natao antsika izany filazantsara nosoratan'i Jaona izany. Koa mialohan'ny hianarantsika io filazantsara io dia reto misy teboka 4 lehibe izay tiako tsipihana manokana. Tsara ho fantatsika mialohan'ny andiniantsika izany filazantsara izany. Voalohany indrindra,
nahoana moa no tapa-kevitra hanoratra ny filazantsara ijaonina apôstôly. Inona ny antony nanosika azy nanoratra ny filazantsara? Tsara ny alalantsika rehetra fa ijaonina no tanora indrindra tamin'ny mpianatra Kristy, ary izy ihany koa no mpianatra velona faraparany, fa reo zokiny dia maty sy raray arakaraky ny fandrosony taona. Nanontany tena ihany Jaona, inona ny tranga rehefa maty izy? Inona ny zavatra iseho ao ambadika n'izao fiainana ankehitriny izao? Ary zay no nahatonga an Jaona tapa-kevitra hanoratra ho an'ny taranaka aty aoriana izay tsy mbola nahita ny Kristy, izay tsy mbola nifanari-tava tamin'i Jesosy Kristy. Ary zay no mahatonga antsika miresaka hoy aho fa natao antsika izany filazantsara nosoratan'i Jaona izany. Ny teboka faharoa dia izao, ina ny mampiavaka ity filazantsara ity raha oharina amin'ireo filazantsara telo, Matio, Marka, Lioka? Inona no mahasamihafa azy ireo? Tiako ny milaza amintsika rehetra fa ny filazantsara nosoratan'i Jaona no filazantsara mitanisa be indrindra ny teny nambarany Jesosy Kristy. Ara-dalàna zany satria Jaona ny tanora indrindra dia tadidin'i Jaona avokoa na ny fihetsiky Kristy na ny fomba fiteny, indrindrandrindra ireo fehezanteny izay matetika lazaina. Ary azo lazaina hoe saika taty afara aza ny nandroatan'i Jaona ny filazantsarany, dia tena azo lazaina hoe voatahiry ary voatazona izany fahalalana rehetra izany. Ny fanontaniana lehibe mipetraka dia ny hoe ahoana moa zany nahatonga an Jaona nahatadidy ireo teny nambaran'i Jesosy ireo? Satria 80 taona aty aoriana ny fotoana nilazan'i Jesosy ny teny nambarany, zay vao nanomboka nanoratra i Jaona. Ny valany dia tsotra dia tsotra ao amin'ny Jaona 4:10 ary ny 9:20 dia zao no teny nambaran'i Jaona. Fa ny fanahy masina ozy izy dia ny fanahy masina, ny mpananatra dia ny fanahy masina izay ny ranoray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra, ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Efa noresahan'i Jesosy meloha fa anjaran'ny fanahy masina ny mamerina ao an-tsaintsika ny zavatra rehetrarehetra izay nambaran'i Jesosy. Ary zay ny tsy ambaratelon'ny Jaona teto. Naveriny ny fanahy masina tao an-tsain'ny Jaona indray ny teny nambaran'i Jesosy, ary afaka nanoratra izany tamin'ny mpifaliana i Jaona noho ny asany fanahy masina. Ny teboka fahatelo tiako hotspihana mialohan'ny dirantsika lalindalina hianatra ny filazantsara ny soratan'i Jaona dia ny ataontsika hoe fikasiana, fahagagana amin'ny alalan'ny fikasiana sy ny fahagagana amin'ny alalan'ny teny ambara. Ao amin'ny filazantsara telo mantsy, ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Matio, Marka, Lioka, dia saika fikasiana ara-batana no tantarain'izy ireo nanaovana fanasitranana, nanaovan'i Jesosy fanasitranana. Fa ao amin'ny filazantsarani Jaona kosa dia ohatrany notsipon'ny Jaona mihitsy ireo ataontsika hoe fahagagana amin'ny alalan'ny teny izay nalokany vavan'i Jesosy Kristy, mba hitondra hery manasitrana ho an'ireo mila izany. Ny ray mandeha ihany no mitantara fahagagana anankiray izay nanaovana fikasiana ara-batana i Jaona, dia ilay tantaraina ao amin'ny Jaona 5 ary ny 9 mahakasika ilay lehilahy jamba teraka jamba ary dia nasain'i Jesosy nidina tao amin'ny fariany Siloama. Fa ny akoatran'izay ireo fahagagana hafa rehetra dia saika fahagagana amin'ny alalan'ny teny no anaovan'i Jesosy an'izay, ary reny no tena tantarain'i Jaona. Ny zavatra teny Jaona asongadina dia izao: na dia tsy hitantsika maso ary Jesosy ankehitriny, na dia tsy afaka mifanartava amin'ny Jesosy ary isika ankehitriny, dia tadidio fa azon'i Jesosy atao ny manao fahagagana amin'ny fiainantsika. Azon'i Jesosy atao ny mitrantsehatra amin'ny fiainantsika, na dia any alavitra any an-danitra ary izy ankehitriny,
dia azony jesosy atao ny manao fagagana amin'ny fiainantsika. Niteboka faevatra farany a mialohan'ny idirantsika landalina amin'ny leson'androany dia ny fifandraisana etety teo amin'ny Jesosy sy Jaona. Hita ao anatin'ny filazantsara izany. I Jaona no maneho mazava ny endriky Jesosy Kristy, ary hita ao anatin'ny filazantsara fa tena tiany Kristy mihitsy Jaona. Tamin'ny ora farany aza dia nampanatsony Jesosy manokana mihitsy Jaona, ary ny nomeny teny manokana momba ny reniny. Misy fifandraisana etety zany teo amin'ny Jesosy sy teo amin'ny Jaona. Ary zay fifandraisana etety izay no nahafahany Jaona nahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavan' Jesosy, ary nahafahany indrindrandrindra mahay maneho mazava ny tena maha izy an'ilay mpampianatra lehibe dia Jesosy Kristy. Rehefa tsapany Jaona izany fitiavan'Andriamanitra azy izany, dia hainy Jaona ny naneho mazava lay fitiavan'ilay maha-mpampianatra lehibe any Jesosy Kristy. Reo zany niteboka efatra lehibe zay tsara ho fantatsika mialohan'ny ianarantsika izao filazantsara nosoratany Jaona izao. Koa ny lohahevitra zay hoenarantsika androany dia ny fahagagana voalohany izay nataony Jesosy Kristy. Hitanareo ao amin'ny Jaona 2 izany fahagagana voalohany izany. Koa ny lohateny androany ariva zany dia natao hoe rano lasa divay famantarana ny famonjena. Rano lasa divay famantarana ny famonjena. Andao ary hiditra lalindalina isika. Ao amin'ny Jaona 2 no misy izany fahagagana voalohany izay nataony Jesosy izany. Dia ny fanovana ny ranotsotra ho lasa divay na jus de raisin ranom-boaloboka, divay tsy misy alcool, miainga avy amin'ny H2O na rano pura tsisy ninina, dia navadika ho lasa rano boaloboka ary tsara de tsara amin'ny kalitao tsara. Ahoana ny nahatonga ny fanovana ny rano lasa divay ho lasa famantarana voalohany? Fa nahoana ny io no nataony Jesosy fahagagana voalohany? Nahoana no rano lasa divay no fahagagana voalohany izay nataony Jesosy? Tamin'ny taona 570 taorianan'i Kristy, taona izay nanoratany Jaona ny filazantsara nosoratany, dia nisy asa soratra nampitondraina ny anarana hoe Baroka. Io asa soratra atao hoe Baroka io dia mariako tsara fa tsy tafiditra ho isan'ny boky 900 mandrafitra ny Baiboly izy io. Tsy ao anatin'ilay hoe canon zany izy io. Io asa soratra atao hoe Baroka io dia mamelabelatra ny vanim-potoana isehoan'ny Mesia, ho vanim-potoana mahabetsaka ny zavatra rehetra, ary isan'izany ny sapam-boaloboka mamokatra amin'ny fotoana mamety azy. Ary tiako ny milaza amintsika rehetra fa saika ambarany testamenta taloha nge, ohatra amin'ny Hosea 7, ny 7 sy 7, ohatra Amosa 7 ihany koa, ny 9, Jeremia 3, ny 12, fa ny vanim-potoana isehoan'ny Mesia dia vanim-potoana manokana habetsaka ny zavatra rehetra, ary anisan'izany ny sapam-boaloboka. Koa ny fahagagana nataony Jesosy voalohany zany mba hanehoana fa vanim-potoana isehoan'ny Mesia zao vanim-potoana misy atsika izao, dia ny fahagagana nanovanany ranosotra ho lasa divay. Izany zany dia hanehoana ny vanim-potoana manokana dia ny vanim-potoana isehoan'i Jesosy Kristy amin'ny maha-Mesia azy. Rehefa tonga ny Mesia dia mitondra zavatra tsara ho antsika rehetra. Rehefa tonga ny Mesia dia hitondra vokatra tsara ho antsika rehetrarehetra. Zao no fanambarana ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Jaona 20 ary ny 9:30, fa voasoratra izao izy: mba hinonareo fa Jesosy no Kristy, zanak'Andriamanitra, mba hanananareo fiainana amin'ny anarany raha mino ianareo. Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra,
izay tonga amin'ny vanim-potoana mamety azy dia mitondra fiainana ho an'izay rehetra mino azy. Ary zay no antony ity famantarana voalohany izay nataon'i Jesosy ity dia ny nanovanany rano ho lasa ranom-boaloboka ho lasa divay. Tiako anefa ny milaza amintsika rehetra fa reo olona niaino sy nanaraka ny Kristy tamin'izany fotoana izany dia mizara telo lehibe, na dia mitondra fahasoavana aza Jesosy Kristy dia mizara telo ny karazan'olona tamin'izany fotoana izany. Voalohany dia ao ireo olona tsy mino any Kristy, na dia mahita fahagagana ary izy ireo, na dia mahita famantarana azy izy ireo, na dia hitan'izy ireo miariary aza ny fahagagana izay nataon'i Jesosy, dia mbola manamafy ny fony izy ireo, tsy laitra ny fananarana fa mandaty sy ino an Jesosy. Ka ninona fahagagana eo, ninona famantarana hita eo dia ohatrany tsy manova ny fiainana izany. Ny faharoa, karazan'olona faharoa, reo mino ny fahagagana fotsiny, mino fotsiny izy ireo fa tena nanao fahagagana Jesosy, miaiky izy ireo fa tena fahagagana mbola tsy nisy mihitsy, impossible nataon'i Jesosy, fa mijanona eo fotsiny. Reo zany le faly mijery spectacle fotsiny reo le faly mijerijery fotsiny reo, mamonjy ny fihetsiketsehana fotsiny reo, fa tsy tonga hatrany amin'ny farany ny fanapahan-keviny. Ary ny fahatelo kosa dia reo rehefa nahita ny fahagagana, rehefa nahita ny zavatra nataon'i Jesosy ny famantarana, dia nino ilay notondroa ny fahagagana izy ireo, dia tsy iza zany fa Jesosy Kristy. Ary dia nandray an Jesosy Kristy izy ireo, nino an Jesosy izy ireo, ary nandray an Jesosy izay voalazany faminaniana izy ireo, ary nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka an Jesosy Kristy. Ny fanontaniana mipetraka amin'ity hariva ity dia ny hoe karazan'olona manao ahoana ianao? Karazan'le olona voalohany ve tsy mety mino an Jesosy mihitsy, ka na inona fahagagana tantarainy eto dia anamafy ny fonao ianao? Sa ve le karazan'le faharoa ve ianao, ka le fahagagana fotsiny inonao, ohatrany mijery ny fihetsiketsehana fotsiny ianao, manaraka ny fihetsiketsehana fotsiny ianao, faly amin'ny zavatra rehetrarehetra miseho fotsiny ianao? Sa mino an'ilay anankiray tondroan'ny fahagagana dia Jesosy Kristy? Ka izao fianarana izay ataontsika izao dia hitondranao eo amin'ny hazo fijaliana, hitondranao eo am-potry Kristy, ka hatonga anao handray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Amaranantsika ny lesona amin'ity hariva ity dia fampitahana ny Jaona toko faharoa sy ny Jaona toko fahasivy-ambin'ny-folo. Misy hitovizana be dia be mantsy ny Jaona toko faharoa sy ny Jaona toko fahasivy-ambin'ny-folo. Ny Jaona toko faharoa dia lay notantaraintsika teo, nanovana ny rano-tsotra ho lasa ranom-boaloboka. Ny Jaona toko fahasivy-ambin'ny-folo kosa dia vanim-potoana izay nanombohana ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Misy hitovizana be dia be reo tantara telo, tantara roa izay resahana amintsika reo. Misy hitovizana amin'ny fomba fiteny, misy hitovizana amin'ny olona nandray anjara, ary misy hitovizana amin'ny hevitra izay voizina. Voalohany indrindra ary, inona ny mampitovy any Jaona toko faharoa sy ny Jaona toko fahasivy-ambin'ny-folo? Reo toko sy andininy anankiroa reo dia samy tamin'ny andro fahatelo no nisehony tantara. Amin'ny Jaona toko faharoa, nanovana ny rano lasa ranom-boaloboka dia andro fahatelo no nisehony famantarana voalohany. Ary rehefa mamaky ihany koa isika amin'ny Jaona toko fahasivy-ambin'ny-folo, ny vanim-potoana nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia voalaza fa andro fahatelo. Zany hoe inona ampitoviany Jaona mihitsy ity famantarana ity mba hahafahantsika mijery sahady ny fotoana nanombohana an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, nanombohana n'ilay Mesia teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjy sy anao. Ny teboka faharoa dia izao, samy ahitana ny renin Jesosy reo tantara roa reo, ary manaitra dia izao ao amin'ny Jaona toko faharoa, ao amin'ny Jaona toko fahasivy-ambin'ny-folo no ahitana ny renin Jesosy miditra an-tsehatra ao anatin'ireo tantara anankiroa reo. Ny filazan'i Jesosy azy moa dia hoe rahavehivavy, zay ny fiantsoan'i Jesosy
any Maria reniny ho atsika velona am'izao taonjato fa 120 zao de ohatra ny hafahafa ho atsika ny fanononana n'izany hoe raha vehivavy izany fa ho an'ireo olona ny aina tamin'ny taonjato voalohany ny dikany hoe raha vehivavy de midika hoe raha vehivavy malala ilay mpahay tantara jiosy kristianina atao hoe Joseph Flavius aza de nilaza mihitsy manao hoe fomba fiteny fanajana io teny notononony Jesosy manao hoe raha vehivavy io koa io tantara io zany dia efa entina sady ilazana amintsika rehetra fa ny Jaona toko 2 dia efa misy hevitry ny famonjena ataony Jesosy amin'ny alalan'ny Mesia sady ao anatin'izany. Ny tebaka fahatelo de zao mampiasa ny fitaoko zay ihany koa ireo toko 9 reo na ny Jaona toko 2 na ny Jaona toko 7. Ny fitaoko izy tsy mbola tonga ny fitaoko mbola tsy tonga ny fitaoko fa any amin'ny toko 9 hafa ihany koa izy dia miteny hoe efa akaiky ny fitaoko ao amin'ny Jaona toko 2:4 de ozy izy Jesosy hoe mbola tsy tonga ny fitaoko ao amin'ny Jaona toko 7:1 de ozy izy hoe tsy mbola tonga ny fitaoko ao amin'ny Matteo toko 9:20 efa akaiky ny fitaoko ary any amin'ny Jaona 7:1 de ozy izy hoe tonga ny fitaoko. Inona le fotoana tiana resahany eo? Inona le fotoana tiana asongadiny eo? Io fotoana resahany io dia ny fotoana hanombohana an Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana. Ny fotoana izay anandratana ny lanitra ray manontolo ary afahana mamitrana ny fihavanana eo amin'ny planeta tany izay simba ny fahotana. Ka tian'Andriamanitra hijery sahady zany tsika aty amin'ny Jaona toko 2 fa ny fotoana hanombohana an Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana no tena tanjo ny lanitra de ny amonjena atsika tsiraray avy. Ny tebaka fahaefatra de ny fampiasana an'ilay teny hoe divay na ny Jaona toko 2 na ny Jaona toko 7:20 dia mampiasa le teny hoe divay. Ao amin'ny Jaona toko 2 mo lany ny divay fa Jesosy no nampitombo an'le divay ho lasa nisy. Fa any amin'ny Jaona toko 7:20 kosa ilay mpanome divay tsara no mangataka divay ankehitriny fa nampalahelo de divay marikivy no nomena an Jesosy ilay mpanolo sy mpitantana ary mpanome divay tsara ho antaran'olombelona. Reo amalala misy zavatra tsy ampy ve eo amin'ny fiainanao? Misy fahabangana ve eo amin'ny fiainanao? Zay ny voto antony lesona inarantsika amin'ity hariva ity. Afaka mameno an'izany Jesosy, afaka manome an'izany Jesosy ary afaka manome mameno ny fahabangana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy Jesosy. Ndao verenantsika vakina le tantara ao amin'ny Jaona 20 ary ny 1:30 fa voasoratra izao izy mba hinonareo fa Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra ary mba hanana nareo fiainana amin'ny anarany. Raha mino ianareo, raha mino an Jesosy Kristy isika, raha mandray an Jesosy Kristy ho mpanjaka ny fiainantsika isika, raha mametsaka an Jesosy Kristy loha larany eo amin'ny fiainantsika isika de izy ny mameno ny fahabangana rehetra eo amin'ny fiainantsika. Izy no tompo ary mitarika ny fiainantsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tahaka ny olana tao akana ve misy tsy ampy eo amin'ny tokantranontsika, misy tsy fahampiana ve eo amin'ny fiainantsika andavanandro azon Jesosy ataony mameno izany. Raha ohatra ka tahaka n'ilay sokajon'olona fahatelo izay nyresantsika teo isika de tsy mijery fotsiny spektakla, tsy mijery fotsiny zavatra rehetrarehetra miseho fa mandray an Jesosy. Mino an'ilay tondroany fahamantarana, ilay tondroany fahagagana de Jesosy Kristy izany. Ka izany Jesosy Kristy izany ny ameno ny fotsika tsiraray avy. Vavaka ho anao ahitao mpamaranana izao lesona izao. Andriamanitra rainay masina tsara indrindra ny an-danitra. Misaotra noho ny lesona sarobidy izay nomenao anay tamin'ity androany ity. Ny anaranay ilay famantarana sy fahagagana voalohany nataonao taokana de nanovana ny rano ho lasa divay izany. Mety misy tsy fahampiana toy izany ny fiainanay. Fa ny fahatongavan'ny Mesia de ameno ny fiainanay raha mandray azy
ho tompo sy mamonjy ny fiainanay izahay. Tompo, aza velanao tahaka nyreo sikajy hafa zay ny anaranay teo izahay, ka mety ho mpitazana fotsiny, mety ho inony fotsiny fahagagana, fa ataovy mandray anao zahay, le mpanao ny fahagagana eo amin'ny fiainanay. Koa midira an-tsehatra amin'ny fiainan'ny mpiaino sy mpijery izao fandarana izao tompo, fa tononona aingatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Isaorantsika Andriamanitra noho izay lesona sarobidy izay ihany eo. Tapitra aloha anio fa manasanao indray anaraka izany raha pitsariva tahaka izao ihany. Lesona vaovao iray indray no entina aminao, mino fa mahalinanao izany, mirary soanao ary mandra-peona tompoko.